Misy vokatra anaky efatra zany no atolotra eto amin'ny fepa fa anakiroa no nentinay eto amizao ny GIZ zany no miteny eto amizao GIZ coopération allemande any Fort Dauphin miappuyer ny zotram-piarina Osy sy ny zotram-piarina Tantely. Zay moa zany ny anatin'ny élevage zay mandray anjara eko amin'ny foara androany. Zany hoe ny GIZ dia manohana amin'ny zotram-piarina Osy izany hoe manomboka avy amin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny habetsahan'ny vokatra Osy sy ny dia manao koa ny fanodinana ny henan'ny Osy avadika ho salami, mortadelle, pâté de foie de chèvre sy ny saucisse. Dia izy ireo zany zao ny vokatra ireo arantinay eto zao dia akoatr'izay koa dia mitady mitondra koa izahay osy velona izay voatsabo ara-pahasalamana tsara sady avarotra moa zany ny ilay osy no aranty koa ho hitan'ny olona hoe efa mihatsara ny kalitaon'ny osy ary manana 16 000 tety eo amin'ny 90 kilao ny lanjany iray amin'ny en moyenne zany 60 kilo 16 000 tety boky castré zany izy io osy efa osy vosy zany efa misy zany zay amizao mbola mihoatra an'izay ny vokatrany fa izay aloha zany no efa vonona hamidy amizao. Dia manana koa izahay tantely ny confiture tantely dia ny tantely zay tantely berrose, tantely niaoli, letchi sy ny tantely les figues de Barbarie avy any atsimo. Le tantsaha no miompy an'le tantely dia ny GIZ no manosika ara-teknika, ara-pitaovana, ara-piofanana rehetrarehetra sy hatramin'ny ara-barotra ka hatramin'ny manosika ihany koa zahay mitady ny lalam-barotra hatramin'ny emballage, certification rehetrarehetra. Ny vidiny somary lafo izy raha mihoatra amin'ireny satria ny vokatra osy ny henan'ny osy dia lafo vidy koa noho ny henan'ny omby. Dia ny mahalafo anazy satria produit bio zany le izy izany hoe ny henan'ny osy no hena mena farany kely cholestérol indrindra. Izany hoe mihinana an'le alany atsimo izy fa tsy homena provende dikan'izay tena hafa ny tsirony mazava ho azy tsara lavitra noho ny hena mahazatra fa izay koa no mahalafo anazy zany fa tsy lafo be mihoatra fa mihoatra 10 ariary fotsiny amin'ny henakisoa.